tonga amin'ny fotoana fanomezana ray tsika fanarahana an'ity fandarana Doria ity koa dia faly mitsidika ny tokantranontsika tsirairay any avy. Doria maro ny heviny fa eto ilay Doria anarana ny ramina fotsiny ary an'olon'ilay fandarana ary alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fahendrena no izany ilay fampizarana. Efa feno 8 taona latsaka efa-bolana ity fandarantsika ity. Zany hoe afaka 2 taona zany de efa 10 taona ity fandarana ity. Ko dia zany rehetra zany isaorantsika an'Andriamanitra satria raha tsy mifandarana tsy nisy zay. Zay rehetra vitatsika teto de tahirizitsika ao amin'ny YouTube ary ny adresiny de ny hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Zay rehetra mba te hijery ny efa vita tany alohan'ny 8 taona latsaka efa-bolana zay de afaka mijery ao amin'ny YouTube ny hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Isaorantsika Andriamanitra ny am'izay indrindra amin'ny fanomezan'ny tompon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka an'ilay teny fanamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo mijanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangambato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony amin'ny 3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany. Amin'ny lafiny teknika zay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana any atokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy manolotra anareo mifandarana kosa de iavanareo Imanovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana zay hita fa nahatsara ialovatsika n'ilay zanam-pandarana teny maiva leroa. Io teny maiva leroa koa misy teny fanefany anareo mpondolombo malandy io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany. Marambitsy miranga tany ty ranty zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory vokony ndao tsy kampionjo fa zaka tao tsy agnara. Ny mibana zanam-pandarana de fakasitrana ny fandarana fanamariana raha misy de miampy an'ilay teny fankahirezana. Koa mba ho fakasitrahako anareo zay nandefa SMS taty amiko de ho tononiko anareo sy ny toerana misy anareo zany. Babany Donner Ankamotra Dominika io amin'ny complexe sportif ao Longobenay io tianay io. Daday Fokotany Ampitolova commune Belobaka. Mazava adresinao donc Daday. Amin'ny plasiny Di Papany Claudine commune rurale Bonamary district amin'ny Mahajanga 2. Mazava koa adresinao amin'ny plasiny nenty. Justin Mabibo Mamany Zaliata Antany Malandy. Zay ndray nareo nandefa SMS taty amiko akasitrako ty février ty baka izy ty fa avaratra amin'ny ankitiny na tsy nandefa koa anao fa manaraka an'ity fandarana ty tena akasitrako tateraka. Fanamariana fandraisana anjara amin'ny fanompo-pirenena no anaovana ity Doria ty tompoko. Fifanampina ny fanaovantsika mba hitsiriny zany hoe fitiavana fa sanatria mivava tsy hanao fifaninanana zay voan'ny fialonana fandara-pahendrena no afafinay mba ho tozany fiarahamony-pahendrena ho atsika malagasy manontolo. Zay ndray mba fanamarina satria hitako anao ndraindray diso lalana am'le atezerana tsy mifaninana atsika fa mifanampy. Teny fankahirezana ty ndray teny fankahirezana ho zaraiko aminareo. Amin'ny fiainana atao fady ny mampitamy fiainanao amin'ny hafa satria ny banga aminao ny hitanao amin'ny hafa. Fampitana matetika mitselatra fotsiny fa tsy maharitra toy ny hoe ananany fa tsy anananao, vitany fa tsy vitanao, sainy fa tsy sainao nefa tsy mba fantatrao zay mety fahorinany any anie tsy fantatrao zay. Maiza sambatra am'izay anananao. Aza lany andro manakiny, aza lany andro mitsikera na mialina olona zany am'ty fiainana ty. Aza ty mifaninana sy mampita fiainana amin'ny hafa zany. Amin'ny fiainana raha fifanampina no ataonao de fitiavana no tsiry avoakan'izay. Amin'ny fiainana raha fifananana no ataonao fialonana ny tsiry avoakan'izay.
koa saisika malagasy miavaka amin'ny fanaovana ny tsara avadio fifanampiana ilay fifaninananao aminao dia ho lasa hery dia ho lasa tanjaka ampisandratra anao amin'ity fiainana ty zay indray ny teny fankahirezana azoko zaraina aminareo mba afahanao mifanoratra afahanao mifampiantso mifampiresaka raha toka misy tsy mifanandrify am'izay any aminao ny voalazako eto 034 84 759 82 034 84 759 82 032 44 759 83 032 44 759 83 onjam-piainana zay na raha tsika farany teo amin'ny akapobeny dia milaza zany fa miovaova ny fiainana an-tany lazainay zany ho an'ireo namana zay miandry fiainana mirindra ho an'ireo zay namana miandry fiainana milamina ary mahafa-po foana fa onjam-piainana zany dia manonja misy ambony misy ambany io lay lazay mivazany hoe la vie est haut et bas ozy izy misy fiainana mangidy misy fiainana mamy ary misy fiteniny taolo manao hoe ao anatin'ny mangidy no hitanany mamy nefa isika zay tojony mangidy amin'ity fiainana ty avako aby io kivy mila moy fo te hialo lalana any amin'ny mandrakizay mihitsy zany hoe tsy te hiezaka intsony amin'ny fiainana nefa azadino fa tsy maintsy hiala eto atsika jiaby io na iza tsy maintsy ho taolana tsy maintsy ho vovoka fa atsiarovana no any mampijanona atsika eto aorinan'ny fahafatesana zany azafady ka dian'izao anao zay miandry fahatsarana foana tsy zay le fiainana fa samy ho lasa vovoka atsika jiaby fa mahalohan'izay mieza ary io fahatsiarovana io dia zay rehetra na afantatra fa zao ny tokony atao amin'ity fiainana ty misy ane tena tsy mahafantatra manao an'izao ny ariavanana manao an'izany koa izy koa raha samy izay ihany hoe andalo atsika amin'ity fiaina mandalo ty hovovoka samy zany atsika ho fahatsiarovana dia samy zany tsika mametraka fahatsarana amin'ny fotoam-pahavelomana mba ho fahatsiarovana mandritra amin'ny fotoam-pahafatesana amin'ny fiainana aza mba kivy zany fa fiainana tsy marina fa izy tsara io moa le matetika averina anay hoe la vie n'est pas juste mais quand même elle est belle amin'ny fiainana ny faharetana ny fikirizana no azaho-pahombiazana amin'ity fiainantsika ty fa azadiny fa tandroko amatsofona amin'ny fiainana ny onjam-piainana fa ny fahafatesana dia iombonana ary tsy misaraka amintsika olombelona ka noho izany dia tokony mifanaja mifampihevitra raha mbola velona ambonyity tany ty zany ny tena sitrak'Andriamanitra amintsika olombelona amin'ity fiainana ty raha ianao no manana anjara mpanan-karena amin'ity fiainana ty dia ampio ny tsy manana avoto ny avanao ny namanao ny longonao fa aza mba miriarea zany amin'ity fiainana ty fa manonja ty fiainan'olombelona ty zay le hoe onjam-piainana amin'ny fiainana tsy misy mangidy mihoatra ny aviavy fa saingy mamy ny aviavy amin'ny farany sady mitondra fahasalamana fa mila faharetana ny ngidim-piainana fa mbola ho mamy ny fiainanao any aparany any avako abe amin'ny fiainana misy hevy ny fijaliana ary misy valy ny faharetana ny fotoana andalovana amin'ity fijaliana ty no fotoana anaovan'Andriamanitra lalam-pifandraisana aminao raha tonga aminao ny fahoriana raha tonga aminao ny fijaliana amin'ity fiainana ty dia aza-ki fa ianao efa hanana fihavanana amin'Andriamanitra zay ambadika zay rehetra zay dia fahombiazana fandresena amin'ity fiainana ty ary zay le hoe onjam-piainana fa ny andrasana aminao manoloana an'izany onjam-piainana zany dia ny faharetana sy ny fanantenana amin'ny fiainana ity misy tantaran'olona anankiray zay nyzaraintsika tamin'izay hoentitsika namarina an'ireo voalaza reo tantarany Eriky manana ilay mpihira malaza be iny zany Eriky manana zay ny tsy nieritreitra ho mpihira kory nandritra ny androm-piainany raha tsy nandalo sedra mafy tamin'ny fiainany atleta manko izy iny
efa nazo tompon-daka amin'ny Madagasikara tamin'ny saut à longueur tamin'izany Eric Manana tamin'ny fahakeliny io niaran-doza nefa n'izy tapaka ny tongony tamin'izany tsy afaka nanohy ny fanatanjahantena intsony akivina zany alahelo zany no niainany tamin'izany Andriamanitra nefany amitrana fihavanana amin'ny Eric Manana nanomboka teo Eric Manana nitodika tamin'ilay talenta hafa dia nihira nitrandrahany novoiziny ary tena nilofosany io talentany io zao izy tonga mpanakanto fanta-daza maneran-tany mitondra avy ny anaran'i Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena fanontaniana ho antsika rehetra dia ny hoe tonga amin'izany toerana zany ve Eric Manana raha tsy tratra ny lozana azo azy tsika mety tsy mifanena tsy mifakaheno fa za dia amaly azy mivantana hoe tsia ino no mamoany ambopony ka nikirizany mafy tamin'ny zavakanto zay nikirizany zay le onjam-piainana nisy dikany ary nanana mivokatsoa lay mafy ny lalovany fa nitaky faharetana nitaky tena fiaretana mafy zay anao vo tonga amin'ilay atao hoe fahombiazana misy fomba fiteny zay fiteny pikabary izy io hoe kotokely atao didipotra mila maharitra fa te-hanana ny soa ity ny lesonazo tsoana amin'iny tranga iny amin'ny fiainana tsy maintsy misy maly ao anatin'ny mangidy raha voanao zany mandalo lalatsarotra amin'ity fiainana ty mandalo onjam-piainana fa tsy mila kivy tsy mila kivy zany amin'ity fiainana ty ary raha azo atao aza mibeboko zay ma korananay avaratra any sakalava koa fa voan-draha i tsy mibeboko manjony mieritreritra hoe ino zaka tokony atao ny vita sedra ihany no mamiratra amin'ny fiainana avako abe jereo ny volamena jereo ny volafotsy nandalo afo nandalo asidra zay vao mamirapiratra ka vao maika asika olombelona amin'ny fiainana raha misy sedra alahelo loza na fotoatsarotra olalovanao dia ezao hatrany ny mamatatra ny zavatsoa aterany iny ho amin'ny fiainanao mety ho tonga dia hita maso mivantana io mety misy heviny lalina sarotakarina ko aza mba kivy zany amin'ny fiainana fa mahereza mikiriza dia mahereza fa zay no fiainantsika zanak'olombelona ambony ty tany ty tsy maintsy mandalo onjam-piainana ianao avako abe ary zany mamaritra ny tantaram-piainanao amin'ny fiainana satria matetika ty averimberiko fa tiako mipetraka any aminareo fa misy tsy ho faty rehefa mananaina koa fa mamy zany maty namela soa teny mamy zany manaova ny soa sy ny tsara amin'ity fiainana ty mba ho tsarany mba ho tonga ho tantaram-piainanao amin'ny fiainanao zany amin'ny fiainana ny fahamarinana ny tena mitondra fahatakarana amin'ny fiainana ny fiaraha-miory ny fototry ny fitondran-tena mendrika amin'ity fiainana iainantsika ty 034 84 759 82 034 84 759 82 zay lay ifandraisantsika fa matolinanao akan'le numéro mety misy domberina omenao anary efa aveo makasitraka indrindra tompoko tiandray loha hevitra hoentiko anareo tsy miteny olona eto sanatria mivavana diny lela tsy miteny anao mihitsy nazarany ato amin'ny studio ato anao tsy hitako fa za mitondra loha hevitra voaboasako dia zaraiko amintsika manakavy mba ho fifanampiana ka raha sanatria mivava na diny lela misy mahatohina anao ny voalazako efa anaovako azafady sady ary tena ialako tsy mafy bavata be mihitsy fa za tsy miteny olona eto tsinjo-pahatanorana zany loha hevitra hoentiko anareo mety misy tohina any amin'ity mafimafy mifomba entiko iteny azy nefany tsy ny atohinanao ny tanjokona fa ny atonga atsika ho pray ombinantoka andalany zany atao hoe fahendrena zay kitapo ifonosany sotoavina malagasy tsinjo-pahatanorana amin'ny fiainana anisan'ny sokajy taona irin'olombelona rehetra ny fahatanorana io ata zay fa matoetoety koa mbo misy hoasoasiny raha normal
zay fa avy zay fa ajotsonay tongonay zay fa adignanay jiaby tongonay jiaby io no ninona no fahatsarany fahatanorana ary ny tsinjo-pahatanorana no mamaritra ny fahanterana amin'ity fiainana ty ka raha anao variana amin'ny fahatanorana io bako fahanteranao somary katastrofika kely io fiainam-pahatanorana io no mahasotsivana zay manavaka ny olona tsirairay am'izay toim-piainany indrindra ny fiainam-pahatanorana misy ankehitriny zao satria samy amin'ny safidiny satria samy amin'ny fanabeazana azo ny tsirairay nefa azadiny fa na inona atao amin'ity fiainana ty tsy maintsy misy ny farany avako aby ary zay vita amin'ity fiainana ty tsy maintsy lasa tantara ary zay ny mamaritra ny tantaram-piainanao ary amin'ny fiainana ny tantara tsy maintsy mitsara mety ataonao amin'ity fiainana ty anao tsarainy sanatry mivava tsy mety nataonao anao tsarainy lalam-piainana roa ireto no tsy maintsy safidianinao rehefa anao tonga isafidy amin'izany fotoam-pahatanorana zany na ianao misafidy mifaly avanja mandany amamin'ny fahatanorana dia mangataka fotoana foana amin'ny fijerena amin'ny ho avy amin'ny fiainana fa hoe rehefa tonga zany fahanterana zany am'izany koa mijery azy hita eo foana ny atao azy na ianao tsy samanao filibana amin'ny fotoam-pahatanorana zafady zany hoe matahotra mitsambiky mikipy mandany amin'ny fiainam-pahatanorana fa mba liana ny mitsinjo ny ho avy maharitra any amin'ny fahanterana zany tsy maintsy misafidy amin'ireo ianao raha mbola tanora koa ary zany no mampiavaka ny olombelona rehetra amin'ny fahanterana ny satria malalaka ny safidy ny tsirairay amin'ny fiainam-pahatanorana ary malalaka koa ny safidiana amin'ny fiainana ny tsirairay amin'ny tsy hitovizany mba mifidy koa ny fiainana io ty ataoko ato amin'ny fahanterana misy olona lasa mpangataka sanatria mivava amin'ny fahanterana misy olona mpanome na izany aza ireto misy lalatsaina ireto misy torohevitra ireto misy tolotsaina hozaraiko anareo mba ho tsinjo-pahatanorana satria kodiara-tsy arety ny fiainana ho anao zay efa naomby amin'ity fiainana ty tandremo aza mba manao tsinotsinona ny hafa zany amin'ny fiainana ataovy tara-pahazavana ho any hafa ianao amin'ny fiainana satria kodiara-tsy arety ty fiainana satria tokony hanana filaminana anatiny tanora amin'ity fiainana ty io le hoe la paix intérieure ngeza be io mba hatonganao tony mba hatonganao hanana fitonina am'izay rehetra atao satria lionao mbo mafana bako anao karaha mitrotratrotra zany raha mahazo atsika tanora tokony miasa mba hitovizana amin'olombelona rehetra za tsy miteny hoe mitady asa fa tokony miasa misy olo mivola manakory ino raha ataonao raha za ka tsisy asa ne la olo io miandry hita tsy zay ny hitanao atao tonga de ataonao nefa ny anao afaka mandany fotoana milalao manao karatra misoma bola manao kabary jiaby io fa anao ndraiky rehefa hotenen'olo hoe anao moa manao ino za mbola mitady asa fa tokony miasa anao fa tsy mitady asa satria tsy maintsy misy zavatra azonao atao foana satria maro am'izao ny tanora laha ny andro mitady asa satria hono tsy miasa feny de zao tokony mahay manira tena ny tanora amin'ny fiainana anao ro maniraka anao za andeha anao karaha ty za foko mandeha karaha ty olo taloha koa tsisy asa tazy feny diplômenazy izy mandeha amporo ao batilazy izy tsy menatra mandra-pahitan'ny tena marina amin'ny fiainana maro am'izao ny tanora mahavita milalao nefa milaza fa tsisy asa manana finoana amin'ny fiainana na inona ny finoana ao
fa mila mahatsiaro an'Andriamanitra atsika avako abe. Azadiny fa amin'ny fiainana ny olona tsy manana finoana dia tahaka ny lakana tsy misy fanary. Azadino amin'ny fiainana fa ny olona tsy manana finoana dia tahaka ny sambo tsisy GPS, zany hoe mandeha tsisy direction. Velona miaina fa tsy mba manana tanjom-piainana. Maro zany velona miaina fa tsy mba manana tanjom-piainana. Amin'ny fiainana zavatra mba ekensaina no atao amin'ity fiainana ty, mba hahatonga anao tsy haniry ny fiainan'olo-kafa. Feno de zao manana faniriana amin'ny fiainana. Misy olona tsy manana faniriana zany amin'ny fiainana, nde anao tetomany mandinika azy mba hanananao tanjom-piainana, ary zany no miteraka sy mitondra hafaliana ho anao amin'ity fiainana ty. Amin'ny fiainana isika rehefa mifo maraina io anao io dia mifoaza miaraka amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny tanjom-piainana. Fa misy olo izy mifoa manoka eo izy, mitsipatsipaka eo izy, koa taritaray mipody matory ndray koa izy. Amin'ny fiainana zaho vitaina hatramin'ny farany zay zavatra rehetra nataonao. Amin'ny fiainana ilaina ny fahatokisantena anao io, matokisanao tenanao malaolo tsy miandro tondro mamimposina anao. Ninonninona tranga miseho amin'ny fiainana aza isorona na fafana an-tsaina ny tanjom-piainanao. Anareo tanora am'izao ange maro ny manana hevitra tsara amin'ity fiainana ty, nefa indrisy fa mijanona ho hevitra fotsiny zany fa tsy mba raha nasa. Tena mampalahelo. Anao mikorana amin'ny tanora, anao tsy aleonandreo atapitina. Misy théorie dangereux fa je rehefa ataonao manampy sy manala tsy azonao raisina aminazy eo. Ka ilaina fanarenana zany avako abe. Zany tsy andrasantsika mpitondra fanjakana. Anao to fa manao anazy, ary anao koa miandry mpitondra fanjakana, anao reraka tandremo. Amin'ny fiainana ilaina ny fahavononana, indrindra fa ny ara-tsaina, ny ara-batana, ny ara-pinoana amin'ny tsindrim-pahatanorana amin'ity fiainana ty. Ilaina zany avako aby. Fa misy olo ane anao ndro manaitra azy, bako anao ino raha toana anao mitsakaraka iny koa mamidony efa manekitra mampitena ka fa velo anao fa kiasy fa izy kamo zay ay anao mipetraka palakara io to mety fa tsy tsara. Mba isiny fahombiazana am'izay rehetra atao amin'ity fiainana ty, aza diny fa anao tanora io indraiky mandia to amin'ny fiainanao. Io tsy mipody mibetsaka. Zay eo nisy fotoana zay jaonaka boly io. Lerandreo mahita ny tena koa am'zeo mipody mba somary manao fanatanjahantena kely. Fa taloha fa tsisy kabary izy ma tsy hainay. Ka na zany ire mpandeha ihany anao amin'ny fiainanao ny mahatanoranao, ary tsy maharitra io fiainam-pahatanorana io amin'ny fiainana, fahatserovana mibetsaka amin'ny fahatanorana. Ary anao rehefa feno anatinao ny fahatserovana, zay manambara anao fa matoy ampandresaka anao amin'olo. Zay taloha, zay dikan'iny fa lasalasa togna anao zay. Nefa ambadiky zay nge maro faninenana rasanatrika rasy na maro ny tsy mety nataonao. Koa dieny zao mbola tsy tara, mbola tsy tara zafiko, mbola tsy tara zanako, mbola tsy tara zandroko, fa manova tsy njovy ny fiainam-pahatanorana amin'ny fiainana. Velona anao ndray mandeha ihany, fa raha tanora tsara fiary anao antitra migoka filaminam-piainana. Fa raha sanatry mivava anao tanora ratsy fiary, zay la hoe makakitay votsivolo mandritra ny fotoam-pahavelomanao. Mba tsy tenenako hoe mandra-pahafatinao, mafy be ko moko raha izay. Ary zay ny tena loza, de anao hitangorona ny fahoriana mandra-pialanao amin'ity fiaina mandalo ty. Maro tratran'izany tanora zafiko zanako zandroko fa manovady eny zao
anao zio mbola bevava anao mbola tsy hay tenenina anarina odo tsy ao fa lerany tofoka mananatra anao olobenao jiaby reo anao mevitra tsisy ananatra anao koa koatrandreo anariny fiainana am'izay anao misy jero azy am'izay nefany efa tsy tafatsony anao gravy ane tena gravy avako aby tena gravy ary zay ny ilaina mba rehefa andany andro iresaka sy korana foana mandany andro amin'ny vokiandro mba ahitanao lalatsaina tsara mba ahitanao torohevitra mahasoa mba ahitanao tolotsaina ahafahanao mitondra fiainana de reny olona reny mba andanio andro iresana fa misy ane hay ata manao mba ilalana tsy ataondreo amin'ny olobe reo tsy vitany anao fa tsy mahita lala anao mba hozon'ny alahelonazy igny koa vo maika anao difotra ny alahelon'olo ao anao sahira sanatiane zany vo atsika rehetra amin'ny fiainana akafizo ny fotom-pisainanao tsara hoentinao miaina akafizo mba tsy fanirina ny fiainany hafa foana ny masaka ao an-tsainao ama sambatra raha ihany lala ama za maniry mety lao ama raha ihany misy raha karaha ty manakory manao tsy afaka miaina amininao anao ne afaka fa le hevitra io ndro tsy aminanao boko anao manao fihavanany avisy havanana zany mato mandeha lekôly reo ary za koa andia fa niainga fototra ny andananao lekôly io anao tsisy ata ary zay ny tena metrahana ty fandarana bore ty dominy rehetra iaina-pitiavana mba voadona kely eto anao ta sofy aminakay mba tsara anao ambadiky ny amaray satria tsy tokony hisy anenina am'zany safidiny olona zany am'ty fiainana ty tsisy olona tokony anenina amy safidiny zany avako aby anao ndro misafidy azy ke manakory anao manenina sady zany mitondra anao amin'ny fahalava-piainana ane mba ho lava velona anao fa rehefa anao fanenenana tondro mibana aminanao ao ho akatinao fa tsy lavitra eo sanatria mivava feny de zao amin'ny fiainana raha zazany be lalao hitanao de toroy ahitsio hoe tokony hianatra anao fianarana ny tena tokony ataonao mba tonga ny fahatanorano ho feny fanomanana am'ty fiainana ty de ny any amy za zany any anao fa mikabakaba azy amin'ny fiainana raha ny tanorany be riaria zay moa tsy ahafantarana hoe tanora miriaria amin'ny irany fampidirako amin'ny irany zao tontolo zao teo hoe anao ngengengeny fahatanoragna dika ngengeny zay anao zany boaboa satria anao tanora adigninao fa mahadikiny amarainy anao matoay ary matoainao koa tsy kabakabainao mandritra ny fahatanorana eo anao ndraisina tokony ahitsy tsy anadino ny fahanterana ny tanora mba hahatonga azy tsy hofinosiny fanenenana maro olo finosiny fanenenana mandritry ny fotoana mahantitra azy ny antitra tokony ananatra inona moa anatra omenao eo lasa ohatra mpitary baty vilam-bava angenao anao milaza mahay milaza nefa ny zaka hitan'olo aminao joy anao zero ary zay mampanahirana ny olona mananatra olona am'izao izy nefa voa izy tsy tiany anao voa nefa ny anao tsy mino azy noho ny fahavoazany ary zay any mahasarotra an'ty doria ty anao mivolanao misy jery nefa fiainanao jereo koa ny anao tsisy kabariny ata marina za zero fa za ndraiky te anana ero donc zay ny eseko kiaby angoniko zay le vakivaky mpiaina io fampizaratsika ahitantsika ny sosiny tsara am'ty fiainana ty avako abe antitra tokony ananatra mba hananany taranaka vanina ane ary antitra tokony tsy anadino fihavanana amin'Andriamanitra mba ho fanomanana amin'ny fiainana any akoatra tsy indro-pahatanorano any izy ny miaingy fanikena tokony atao mandala ny hitsiny ary tena tsy manabaty ny resy am'ty fiainana ty tsy mitsiriritra ny tsy amy tsy tafita zany tsy manapaky
ny tsy tafita maiza minona amin'ny anjara avako aby io koa nisan'ny fahavoazantsika za la olo zany tokony tafa fa ray ano jery koa la olo ray ano tsy hainao ata boaka amin'ny petsapetsa loto na vian'izy mpanarivo jereo toy mpiainan'ny taranaka nrehefa aveo atanao lany fanay satria zay no endrim-pahendrena amin'ny toro fahaiza mifetena amin'ity fiainana ty ny fahaizanao miolona amin'ny anjaranao mipetraka aminao ny fahendrena fa rehefa anao ny tsy mahay miolona amin'ny anjaranao zay le mametraka ny sitrapo-adala amin'ny toetsaina tsy mahay miolona amin'ity fiainana ty ary zany mandrakotra amin'ny fiarahamonina atsika am'izao ne anao mahalala tsara fa rehefa anao namafy vary anao miamby vary anao bako lolo namafy tsiko anao miamby vary tadio avy aminao ao le nafafinao tokotsinjainao io tsisy akamatatra aoa olo jiaby ny lomaina andeha lekôly anao na mangolapa lerany tonga fotoam-pahalebiazana anao ka milo te ho patron olo jiaby talekôly reny joya io 1 pour 1000 izy misy fa tsy maro da baba de lasa manao ny tsifanao anao adininao fifanampiana amin'ny mpiarabelona natakalinao fifaninanana nefa ny tsirin-javatra samihafa ipoiran'ireo rehefa fifanampiana ny ataonao fitiavana ne mitsiry anatin'izay fa rehefa fifaninanana ny ataonao de fa fialonana raha maniry ambadika zay azadino zany tsy azotsika ialana zany fa maro am'izao mitsambiki mikipy zay zavatra rehetra atao de hifaninanana raha ray ihany nanome 1000 raha ihany koa te ambonimboniny ino madikan'zany tsy amfonge zany de ambadika zay tsy maintsy misy fialonanao tsy maintsy misy fifandrafesanao ka rehefa misy tranga ohatran'ireny aleo tsy manao toy zay manao amin'ny lafiny fifaninanana rehefa manao fifanampiana io misy trofoka ifo io ifo io ifanaovana dikany zany hoe tsy sensy anankiray fotsiny tsy sens unique zany fa interdépendant ozy mivazaha l'un dépend de l'autre mifampiankina rehefa nampiny anao de mba mahatsiarova tena na tsy anampy koa anao fa mba manomeza io araka ny tenin'ny taolony hoe na io ena io aza voavaly anana rehefa feno ny fifankatiavana manana izy afaka mividiena be ty ranga enanareo misaotra tompoko ato aminay nge tsy de misy ninona ranga fa zay ndray tsy manaiky raha hiala maina anao fa tangosiny anana ry azo anana fenony mpanianao mifamenony zay le mitondra amin'ny fitiavana satria fifanampiana fa am'zao ne olo jiaby kila miampanarivo manomena anazy tension misy tomobily maventiventy mivitra mifody filomaizan'olo amin'iny takla toy iny faran'olo reny milefa tsy manao satria tsy fantatra n'le omena mihitsy ny ainga fototra ny fanomezana fa fifankatiavana ohatrany hoe droany amena nga io droanao faveur amin'ny maha-olombelona de tsara ny mifanampy fa ianao koa tsy voatery hoe ianao foana ny ampina amin'ity fiainana ty ary maro ny manana an'izany maro hoe ohatra ny droit ho anazy ny ampina amin'ity fiainana ty tsy ndrovy ny fahatanoranao zay le hoe tsindry-pahatanorana fa tsy misy olona afaka hitsindro ny fahatanoranao raha tsy ianao ihany mba hahatonga anao tsy ho very lalana fa mbola miamby anao ne mifanterany ary ty ny tena fara io fanterana io atahorany maro nefa ny tsy afaka ialana ny fanterana fampisehon'Andriamanitra atsika olombelona no hoe tsy atahoranao io fa lalam-piainana ary ianao rehefa tahatrantitra
dia matsiaro sambatra raha tsara lalana nikatsana ny tsara nahatonga ny fahanteranao tahakan'izany koa ny fahafatesana ny fahafatesana tahoran'ny velona fa za mino fa lalatsaina nomen'Andriamanitra anomanana antsika olombelona ny fahafatesana fa ny fahafatesana zany le tsara rehefa anao tojo fahanterana zany ka tsara ny nataonao ditra ny fotoam-patandoranao matsiaro sambatra anao zay le teny fanevan'ny fandarantsika ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo mijanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangambato boribory ny amin'ny valo tapitra amin'ny fotoanantsika fantatro fa nisy tesitra tany hitako mihitsy fa misy lavamolotra azafady tena mialatsiny tsy ianao ny tiako ho lavamolotra fa tianana ny tsara dia manambara miezaka mba tondra loha hevitra vaovao amin'ny herina niko izao raha tahinika tantanan'Andriamanitra mbola samy velonaina antsika rehetra makasitraka indrindra tompo